Ampitovoana amintsika hatrany ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hivavaka isika hanomboantsika izao fandarana logos na toriteny isaky ny alahady maraina izao. Misaranao zay Andriamanitra fa nifoazonao indray ty maraina vaovao ity. Ianao Jesosy dia nifo maraina ka nandeha nitokana tany anefitra hiresaka amin'ny rainao ary handre ihany koa zay lazainy aminao. Izahay koa ankehitriny dia mitokana eto amin'izao toerana izao fa mangetaheta ny andre ny feonao, mitenena aminay, mampianara anay, mampahereza anay ary manitsia anay koa raha ilaina izany. Ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay iaingany ny logos na ny toriteny isaky lady maraina zay rahantsika eto anio dia iopana ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Hebreo toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ko satria manana nofo amandrany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany zay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny. Ko amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana no ny eliky ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Amen. Fantaniana matetika azo lazaina hoe miverimberina eo amin'ny olona matetika mametraka ty fantaniana ty dia hoe hono aho pastora raha ohatra ve aho olona manana toe-piainana exemplaire, fakanatahaka mihitsy, olona mendrika eo anivon'ny fiarahamonina, manana moralité azo lazaina hoe fakanatahaka ary manakaikikaiky ny atao hoe fahataterahana, mbola tsy maintsy takina amiko ve ny tsy maintsy mino an Jesosy, zay vo azo vonjena. Fa maninona no tsy maintsy mino an Jesosy vo azo vonjena fa tsy ampy ve raha ohatra ka efa manana fitondrantena tsara, manana moralité tsara, dia inona no mbola tsy maintsy takina amiko hoe mino an Jesosy? Efa tsy ampy ve ny fananana fiainana mendrika, satria afaka miteny mihitsy ary antsika hoe zara manana fitondrantena mendrika lavitra mihoatra noho anareo kristianina amin'ny fiainana andavanandro. Ko inona no mbola anerenareo tsy maintsy hino an Jesosy? Ao ambadika zany fanontaniana zany, ary misy moa tena miteny mivatana mihitsy hoe tsy didi-jadona ve zany, tsy manao didi-jadona ve zany le Andriamanitra reo na le Jesosy nareo, fa hoe tsy maintsy mino azy voavonjy fa nahoana no voatery mandalo aminy. Ary ianareo ihany no miteny ozy fa fitiavan'Andriamanitra. Raha fitiavan'Andriamanitra, maninona no tsy maintsy mandalo aminy? Eo zany dia efa hitantsika ny fahasamihafana hoe fankatoavana sy ny hoe finoana azy. Tsy ampy ve ny fankatoavana ireo teny izay lazainy, zany hoe ireo principe moral izay ampianarin'ny soratra masina, fa maninona no tsy maintsy mino? Pourquoi le mino no important be na dia efa tonga amin'ny atao hoe obéissance na fanarahana éthique na fitondrantena maontina mendrika ny tenako.
Fantanina zany dia fantanina mitombona tsara mihitsy ary matetika ho atsika kristiana aza sahirantsika mamaly an'izany. Sahirantsika mamaly an'izany hoe ahoana tokoa moa ny atrena an'izany fantanina zany. Ka ity texte anjarantsika androany ity dia tena mifanandrify tsara ary mamaly mazava tsara izany fantanina izay manetikitika atsika izany. Fantanina koa ny fomba maliko atsika amin'izay endrika fantanina izay. Toy ny jezuita ihany moa, jezuita hono rehefa metrahanao fantanina dia mamaly anao amin'ny fantanina. Fa maninona tokoa moa raha ohatra ka mitaha amin'ny karazana finoana, fivavahana maro samihafa misy eto ambony tany. Sarotra amin'ny olona ny hino an' Jesosy noho ny mino zavatra hafa. Mahavariana, mora kely ny mino an'ny Bouddha, mora kely ny mino ohatra hoe raha miteny anao hoe eo amin'ny fiarahamonina zao manaova fanandramana angenareo hoe za alina nahita bibiolona nandehandeha teo an-tanàna dia malaza amin'ny Facebook aza nahita bôbelona azo sasany dia tonga dia mora kely dia miparitaka na dia sarotra inona aza dia mora amin'ny olona ny kapitesy mandray an'izany, mora amin'ny olona ny mino Andriamanitra hafa. Fa maninona rehefa Jesosy misy blocage. Izay ny fanontaniana mipetraka. Ny antony dia tsotra. Ny olona moa milaza azy ny tena ho rationnel. Ny olona rationnel moa dia hoe tsy mino afa-tsy ny lôjika, ary rehefa tsy mino lôjika dia miantehitra afa-tsy amin'ny tsy miantehitra afa-tsy amin'ny zavatra hita maso sy ny atao hoe matériel na matière plutôt. Dia ozintsika hoe reny olona reny sarotra ho azy ny hino ny maha-Andriamanitra an' Jesosy. Tsy dia any loatra le problème, fa ny tena fototry ny problème dia ity. Ny misokean'ny olona dia hoe ahoana no ilazanareo fa Andriamanitra izy nefa olombelona tahaka. Izany hoe ilay humanité an' Jesosy mihitsy, ilay maha olombelona an' Jesosy mihitsy no problématika ho an'ny olombelona hatramin'izay. Eny na dia ao anatin'ny sehatra ny kristianisma aza raha jerena ny tantaran'ny fiangonana. Matoa nisy concile be dia be, nisy ny concile de Nicée zany, misy ny symbole d'Athanase, nisy concile be dia be, dia satria ny débat sy ny ady-hevitra nafotaka indrindra amina hérésie na fampianaran-diso dia ny maha olombelona n'io Jesosy io mihitsy no miteraka olana hanika ny famonjena samy mpino, samy fiangonana nanao hoe anathème ianareo rano na anathème ny ranona satria sarotra amin'ny conception sy an'ny olombelona hoe Andriamanitra tonga nofo tsy fahita ary n'importe quoi. Normal be Paul miteny manao hoe fa adalàna sy fa tafitohinana, scandale et folie. Andeha ho jerentsika akaiky ariny amin'izay fa inona ny tena antony. Asa raha azontsika tsaina ny impactany sy ny fiatraikany sy ny mahasarobidy an'ilay hoe Jesosy Andriamanitra tonga nofo. Za tsy miteny hoe Andriamanitra dia nofo na hoe Andriamanitra dia olombelona, fa Andriamanitra tonga olombelona, ilay hoe tonga mihitsy nanaiky hitafy nofo sy rà. Inona ny sensiny zany, inona no vesatra teraka zany eo amintsika. Hoy aho hoe inconcevable zany ary raha mitodika manokana zao amin'ny fivavahana finoana silamo. Ny point ngeza be indrindra mahatonga ny silamo tsy mino, tsy hanaiky ny kristianisma dia noho io ny fototra. Ozy ny lôjika ny silamo ary lôjika be ny azy ary zay mahatonga azy mahasarika olona betsaka ankoatran'ilay teknika fomba fisarihan'ny olona makany aminy. Satria manaraka ny lôjika ny olombelona izy no hoe tsy misy zany Andriamanitra miray petsapetsa sy mifanosona sy mifangaro amina olombelona zany. Zany hoe fady, blasphème ny filazantsika hoe Andriamanitra mitambatra amina olombelona. Ny filazan'zareo an'izany dia hoe associanisme,
zany hoe associenareo zavatra tsy mahazo mitambatra terenareo hitambatra ka zavapady zany ary raha jerena akaiky zany raisonnement théologika ny finoana salamo zany de mitombona mihitsy araky ny sainy olombelona tsindriko tsara hoe araky ny sainy olombelona hoe andriamanitra tsy mahazo miaraka amin'ny olombelona ary na ny mythologie sy ny légende misy manerana ny fivavahana maro samihafa de hoe zany andriamanitra zany de manana toerana manokana misy azy ohatra zao tao amin'ny filozofia grika de misy zany atao hoe olympe zany ao amin'ny olympe no misy ny andriamanitra na ao amin'ny panthéon ny olombelona de tsy mifangaro amin'ny olona amin'andriamanitra fa efa samy manana ny toerana misy azy ao nao zany texte atsika eto ny texte atsika eto de milaza hoe sady tsy vitany hoe tonga olona andriamanitra tsy hoe niara-monina amitsika fotsiny fa tena raisiny ho azy avokoa ny toetra mampomba ny olombelona les conditions humaines ary tsy misaraka amin'ny tsony tsy hoe cohabitation ny cohabitation masy de hoe miara-monina misy olona tsy mifankahazo fa micohabite ohatra zao hoe misy mpivady efa anarany fotsiny sisa mpivady izy fa fiarahamonina sisa oatrano sanatriany zany ohatran'ny hôtely de tonga raha tonga raha matoa de misakafo de matory dia amin'ny fiarahamonina zareo mpivady fa oatrano zareo efa tsy mpivady fotsiny cohabitation filazany zany tsy cohabitation kory ara fa tena hoe tsy tena raisiny ho azy ilain'ny maha olombelona ary tsy misy anavahana azy intsony izay le lazaina amin'ny dogmatika atsika hoe andriamanitra zato isanjato ary olombelona zato isanjato sarotra ny manaiky an'izany mety moramora kokoa ny micomprendre ny hoe andriamanitra 50% ary olombelona 50% zany hoe mitovy amin'ireny demi-dieu tahaka ny Hercule sy reny ataotsika hoe andriamanitra eto amin'ny fiarahamonina maro samihafa reny fa tsy azo atao ny mampifangaro zavatra tsy mifangaro tsy azo afangaro fa fady zany matoa misy ny lalànany atao hoe fahamasinana atao amin'ny testamenta taloha ohatra hoe tsy mahazo mikasika faty ny mpisorona sy ny levita rehefa halohany andeha hanao raharaham-pisoronana any amin'ny tempoly de satria masin'andriamanitra ka tsy afaka mikambana akory na mikasika azafady mikasika eno tsara tsy afaka mikasika na manakaiky ny olombelona tadidinareo tamin'ny zanak'Israely hoe zay mba te hiteny amin'ny resaka amin'andriamanitra amin'ny vatana koa fa tsy anareo rery mosesy de ozy andriamanitra hoe fahasoara sy avy miomana ny zanak'Israely tadidinareo ny fiomanana nataony zanak'Israely tsy mahazo manakaiky ny sisin'ny tendrombohitra fa sao maty zany hoe mbola tsy mifampikasoka fa mbola hoe manakaiky zany hoe logika tsy mahafaka mitambatra amitsika olombelona andriamanitra fa tonga de potika atsika ary mitombony zany logika zany fa eo indrindra ny andriamanitsika de nanao tsy fanao sahako mihitsy ny teny hoe andriamanitra il a franchi la ligne rouge raha izay ozy andriamanitra no afahako manatona ny olombelona tsy ndriko tsara hoe manatona fa tsy ny olombelona ny manatona tsy possible ao atsika ny manatona de andriamanitra naka initiativa hoe mba afahako manatona ny raha olombelona mba afahako miaraka aminy andriamanitra miara-monina aminy de ho foanako ny voninahitro mandritra ny fotoana voafetra mba tsy apotika ny olombelona izany natao hoe kénose na atao hoe abaissement de Dieu andriamanitra mampietry ny voninahitra satria io voninahitr'andriamanitra io tadidinareo ngamba ny anjery serafima sy kerobima ao amin'ny soratra masina manana elatra enina izy hoy ny filazany de ny elatra anankiroa hanaromany tavany ny elatra anankiroa hanaromany tenany de ny elatra anankiroa hanidinany satria tsy zakany na ny anjery aza izay tsy naloto donc tsy question naota ihany fa le présence n'andriamanitra mihitsy mavesatra zay ny dikany atao hoe voninahitra gloire amin'ny teny hebreo kavod zany hoe ny présence n'andriamanitra mihitsy no tsy zaka fa tonga de potika tellement ny heriny dia manimba raha ohatra ka ny voninahiny ray manontolo io voninahiny io no tsy afahantsika manatona azy io moa mampome amintsika le miteny hoe
ho voninahitr'Andriamanitra rery any mila arovana ny voninahitr'Andriamanitra arova ianao aza no potika amin'ny voninahitr'Andriamanitra io ka ianao amizay no hiaro ny voninahiny ka de Andriamanitra mihitsy no nanala zay le hoe no foanany tenany tamin'akany endriky ny mpamotra te antany anareo iza ny olona anivon'izao tontolo izao na ny fiarahamonina sahy manafoana ny voninahiny mba hiaraka hizara aminao ny maizy azy mety hoe miantranao izy de hoe indro misy vary kely rokapoka telo kapoka ray gony menanao fa jamais enao tsy hiara-monina aminy ohatra ny olona anankiray hoe tonga ao an-trano reny olona le mpanao asa soa reny entre guillemets tonga ao an-trano tokotany hoe misy tonga ao le mpangataka iny tonga ao ranona ilay de ampandrosoy ao amin'ny efitra misy fa misy efitra fandraisanao iny zany hoe tsy ampidirina any amin'ilay toerana sao de misao de findrany parasiny eo izy iny ane ohatra misy hao fotsy izy iny ane ohatra misy parasy izy iny ane ohatra ny maimbomaimbo masisisy aza ampidirina ao amin'le salon fandraisak'olona manakaja fa ataovy amin'ny sisiny atsy dia teneno ranona sy ranona meo azy le vary ao de alifaso izy mandeha de rehefa lasa le olona dia iny amizay anao avy eo de asianao dioviny mpiasanao na manisy an'ireny désodorisant reny satria nasisy le trano izay ny olona milaza azy ho manam-pitiavana fa nan'Andriamanitra de zao no foanany ny tenany ary no raisiny ho azy ny tena n'olombelona izao texte anjaratsika izao zany dia mampiseho an'izay le hoe abaissement n'Andriamanitra Andriamanitra tsy maintsy nanafoana ny maizy azy mba ahafahany manatona atsika tsy misy lalana hafa tsy misy option hafa izay no mamaly le fantanitsika maninona no tsy maintsy mino an' Jesosy itsika tsy resaka dictature tsy resaka hoe zay tsy manaiky an'izany de tonga de hiarany didijadona tsy misy moyen hafa fa raha tsy tonga nofo Andriamanitra impossible ny anatona an'Andriamanitra atsika ny Andriamanitra hafa zay fantatrareo zay mety tompon'ny olona sy sisa dia tsy azo atonona ohatra fotsiny inona ke mahatonga ny olona rehefa mamonjy doana na mamonjy dadarabe na mamonjy Andriamanitra hafa dia misy fombafomba be deabe araha esorony kapanareo fa tany masiny te tsy mahazo mena-kisoa nareo rehefa mandalo an'io tanàna io tsy mahazo manao akanjo menamena nareo rehefa tonga ery ananiny ery de rehefa tonga ery de zao no atao de zao no atao zany hoe mampatahotra ny manatona an'ilay Andriamanitra fa tonga de manimba inaccessible zany atao hoe Andriamanitra zany ary raha ataotsika hoe tsy manimba aza dia any alavitra any tsy takatry ny maso tsy takatry ny saina fa dia ianao aty ambany aty no manezakezaka ary zay le mahavoafitaka ny olona hoe efa manao ny mety aho ka angambany tokony ho faly amiko reo Andriamanitra ary mendrika ho ahy lanitra tsy zany no izy ny antsika de zao ny Andriamanitsika no midina manatona atsika io le lazaiko hoe ny lanitra mihitsy no naety ny lanitra mihitsy no miondrika manatona atsika io nitoroteny Jesosy voalohany rehefa nitoroteny izy mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra le akaiky eto tsy resaka fotoana fa toerana zany hoe tsy any ambony any itsony fa eo aminareo tonga manatona anareo accessible joignable zay zany fitenitsika inona zany ny antony mahasarobidy sy mahazava-dehibe ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo tao am' Jesosy ny antony anankiray voalohany ny vokany ngeza be voalohany izay tsara apetraka amintsika de ity ao amin'ny Kolosiana toko voalohany ny 7:20 Kolosiana toko voalohany 7:20 zao ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy voalaza ny teny eo ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana izy no voalohany dia ny lahy matoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy lahy matoa ny maty premier né d'entre les morts dika ino zany dikan'izany de hoe izy no olombelona voalohany misy olo tena ny olombelona ao ankavanan'Andriamanitra
Inona ny vokan'izany? Vokan'izany dia ny hebreo ihany koa dia miteny hoe afaka miditra manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahasahina antsika. Dia amin'ny hebreo toko 4:4-5 milaza zany. Koa dia manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahina. Teneniko foana eto amin'ity pejy ity isaky ny mampianatra ny hoe ny kristianina dia tsy natao tsy manana fikendrena hanatratra lanitra fa ny lanitra dia efa fananany sahady, efa lovany satria efa miara-monina amin'Andriamanitra dieny ety isika. Any amin'izay toerako no hitoeranareo koa Jesosy. Zany hoe Andriamanitra miara-monina aminao isan'andro. Andriamanitra mifampizara ny mata sy ny masaka aminao. Iray zay, faharoa manaraka an'izay, ianao koa dia efa pon'ny lanitra sahady. Io no fanantenana kristianina. Ny fanantenana kristianina tsy hoe matetika moa tsika rehefa tena mafy ny ady mahazo atsika kakeriny aretina, kakeriny tsy fisina, kakeriny problema maro samihafa miavosa dia hoe Jesosy esoa reto amin'ity tany ty amin'izay fa mbaika no any aminao. Efa ao amin'ny Jesosy ianao, efa miara-monina aminy ianao, ary izay no tokony horenany fanantenantsika. Ina moa ny anenjehany tsy mino atsika dia hoe ianareo kristianina ozy izy mamorona paradisa sy lanitra mba hahatonga anareo hanadino ny fahorianareo ety ambony tany. Ka mahatonga an'zareo miteny an'izany dia noho isika miteniteny foana ihany miteny hoe tena roviana ary ihany mba ho any amin'ny Jesosy amin'izay fa efa mafy zao mahazo azy zao. Ny mino dia efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria tsika efa manana ny atao hoe lahy matoan'ny maty. Hainareo dia ka lahy matoan'ny maty zany, izy no olombelona voalohany tafiditra ao anatin'ilay cercle divin ka dia afaka makao aminy isan'andro sika. Paoly apôstôly miteny amin'ny Efesiana manao hoe efa niarana tsangany sy niarana petrany aminy any an-danitra itsika. Izy tsy miteny hoe hiaraka hapetraka, efa niaraka napetraka. Zany hoe efa miara, efa pon'ny lanitra. Ary lasa mpivahiny isika sisa ety. Fa madika zany ny statut. Lasa vahiny ianao eto, lasa étranger ianao eto, ary normal mahatonga anao ampahoriana satria hostile aminao ity zao tontolo izao ty. Lasa vahiny eto amin'ity zao tontolo izao ity ianao, ary amahavahiny anao dia tsy eto ny toerana sahaza ao anao. Ka dia normal ny vahiny matetika ampahorian'ny olona satria tsy tompon-tany. Ny vokany faharoa zay le hoe inona le Andriamanitra miara-monina amintsika dia izao, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo Jesosy. Tandremo izy Jesosy misy miteny aminareo hoe indro ary Kristy, indro aty Kristy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ny Andriamanitra ny kristianina dia Andriamanitra manatona fa tsy Andriamanitra miandro atonina. Satria mbola verika any ny logika hoe zany Andriamanitra sy olombelona zany tsy natao hikambana, tsy natao hiara-monina, fa natao samy manana ny toerana misy azy. Zany hoe hatramin'ny Genesis toko voalohany dia efa izany no aseho. Inona ny hitanareo ny Genesis toko voalohany sy faharoa? Rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia isakariva tonga Andriamanitra mitsangatsangana eo afovoan'ny saha. Zany hoe Andriamanitra miara-monina tamin'ny olombelona. Izy mantany any Adama hoe ry Adama, aiza moa ianao? Dia ny heranao zay fa mitanjaka. Zany hoe Andriamanitra tsy lavitra. Eo ny problema. Mitetika foana tsika hoe tena nafoin'Andriamanitra. Tsy misy angamba zao Andriamanitra. Tsy hitan'Andriamanitra angamba zao fahoriako zao. Ny tena fanontaniana mipetraka hoe sao dia tsy Andriamanitra no tsy eo fa sao dia ianao no mi-ignorer ny fisiany. Antsika olombelona fotsiny. Raha ataontsika hoe mpivady, aleo ataoko hoe mpivady satria ireo no tena nofo iray, tonga nofo iray. Rehefa ny andany sy ny ankilany tonga amin'izany atao hoe mialatsiny amin'ilay teny vary amin'anana fa ignorevan'ilay anankiray ny fisiany iray, ohatrany toy ny tsy eo izy. Mafy zany amin'ny olona. Hoe le olona eo manao ny heriny rehetra na ataontsika hoe eo ambany tafitrano anankiray nefa ny ignorer ny fisiany.
ahoana ny mety ho andraisan'le anankiray an'izany hoe tsy hitanao akory ny fisiako ato amin'ity trano ity. De ohatra zay koa misy milaza hoe sao de symptôme zany, sao de lakilosy zany hoe sao de enao no miignore azy, sao de enao no tsy miraraha azy de avadika eo le izy de hoe tsy hitan'Andriamanitra ve zao fahoriako zao. Fandinika sy fieritseritra ihany zany. Noho zany dia ho fampairezana antsika de zao hoe ny fanjakan'Andriamanitra no tonga manatona atsika. Ny fanjakan'Andriamanitra no tonga eo amintsika de io lay hoe déjà et pas encore. Hoe efa zanak'Andriamanitra atsika na de mbola tsy naseho azy ao zay toetsika rahatr'izay ozy izy Jaona ao amin'ny Jaona 2:7. De io le lazainy eto hoe izany ozy izy no ahafahantsika miala amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izy tsy miteny hoe miala amin'ny fahafatesana fa ny tahotra ny fahafatesana. Satria inona moa ny fahafatesana? Ny fahafatesana de ny fisarahana amin'Andriamanitra. Tsy le fahafatesana ara-nofo ny resahana eto fa le fisarahana. Ny tena gravy indrindra de ny fahatsapahanao hoe lavitra an'Andriamanitra ary tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa na ataontsika hoe ny fahafatesana ara-nofo aza. Raha isaky ny alady tsika androany zao nareo zay hamonjy fiangonana de manao an'le fanankeram-pinoana apostolika manao hoe midina tany amin'ny fiainatsika na minina tany izy. Zareo tsara hoe atraiza ilay hoe Andriamanitra manafoana ny tenany. Dia midina ny fiainatsika izy mba hanino, mba hanaisotra mihitsy ny herin'ny fahafatesana. Tsy possible ny nandresen'Andriamanitra ny herin'ny fahafatesana raha tsy izy mihitsy aloha no se jeter dans la gueule du loup. Mialatsiny amin'ny teny vahiny. Misy sary mahafinaritra anankiray zany amin'ny bokin'ny mpaminany Osea. Illustration métaphore le izy hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely ozy izy de tahaka ny mpiandrondry anankiray izay misitona ny zanak'ondry anankiray tafiditra ny ambavan'ny liona, zay misy le sary. De rehefa tafiditra ny ambavan'ny liona ilay zanak'ondry de tsy mipotra afa-tsy ny sofiny sisa ohatra ny ravitsofiny sisa ny potra fa efa voatelin'ny liona ny vatany ray manontolo, ataony telomoka zany. De mbola atsofoky n'ilay mpiandrondry any ambavan'ny liona ihany ozy izy ny tanany na dia ahitany loza ary zany mba ahafahany misitona n'ilay zanak'ondry aveo. Izy tahaka zany ozy Jehovah ny fitiavako anao. Tsy mitovy amin'ny mpiandrondry sasany ety ivelany mody mandrondroka na kapokapohana antena le liona fa ny tanany mihitsy no aroboka any ambavan'ny liona mba ahafahany misitona an'ilay ondry na de ravitsofiny ara sisany eo de mbola ino sitomany azy. Tahak'izay ny fitiavan'Andriamanitra atsika ozy Osea. De zay faminaniana tamin'ny bokin'ny Osea zay tanteraka tamin'ny Jesosy raha tsy niroboka any amin'ny fahafatesana izy tsy afaka ny setona atsika tao. Asa azonao an-tsaina hoe tamin'ny endrika fahafatesana toy inona no efa nisy anao. Tamina situation toy inona zay tsy nisy ny raha tsony anao fa na ny olona aza nandositra anao fa tahaka ny boka sanatria zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely de hoe raha misy boka mandalo de esory fa maimbo andosiro. Iza ny tsy efa ndositra anao, iza ny tsy efa nitody damosina anao, ny fiangonana tsy nety tsy nandray anao, ny fiarahamonina ny fianakaviana satria olona maimbo anao fa izany olona maimbo zany de mbola noraisiny Jesosy ho azy. Tahaka an'ilay rainy zanak'adala rehefa niverina ilay zanak'adala, inona nataony voalohany? Naraisiny de noroany de nifihininy ao anatin'ny fotaka sy ny loto no noraisiny. Izay le Andriamanitra miaramonina. Andriamanitra normalement tsy afaka mifampikasikasika amin'ny olona ratsy fa ny azy de oroany, fihininy ary teneny hoe ty zanako ty efa maty ka velona indray ary efa very ka hita indray. Tsy sakana amin'Andriamanitra ny fahamasinany hanatona ny mpanoto. Disoko marondrano ny olona miteny hoe Andriamanitra masina tsy afaka miaraka amin'ny mpanoto. Tsia. Mazava ny epistilo any Hebreo, nifoanany ny tenany rehefa hamonjy ny mpanota izy de tsy ataon'Andriamanitra ho zava-dehibe ny voninahiny. Isika olombelona ny marary voninahitra fa tsy Andriamanitra. Isika ny marary voninahitra. Za tsy araka amin'ny olona ohatr'ireny ka. Za mba olona fa manana fianakaviana mba manana ny maizy azy anahy ihany aninona iaraka amin'ireny karazan'olo reny. Zany ny toetratsika olombelona mpiavonavina. Fa Andriamanitra nofoanany ny tenany satria ambony aminy ny fitiavany olona noho ny voninahiny.
ny antsika ny voninahitrytsika no mandeha mialoha zay vao ny fitiavana nan'andriamanitra ny fitiavany no mandeha mialoha zay vao ny voninahiny ka tsy mampaninina azy na vao hososy aza ny voninahiny si c'est le prix à payer dia nataony zany ary nataony tokoa zany fa nitanjaka sy ny boridana ary nalaim-baraka izy teo amin'ny azo fijanina raha ohatra ka ny voninahitr'andriamanitra no ambony indrindra tamin'andriamanitra tsy nisy kalvari tsy nisy golgota tsy nisy getsemane tsy nisy ny famelahana tamainan jesosy tsy nisy ny fandrorana azy fa ny voninahitr'andriamanitra dia secondaire aminy fa ny fitiavany no ambony indrindra havako mbola ny voninahitrao ve no mahafatifatanao mbola ny avinavim-panahinao ve no sakanao anao tsy hanatonanao an'andriamanitra mbola ny titre social sy ny titre fiarahamonina ve no problema ho anao tahaka nahazo an'ilay namana siriana generaly boka izy dia rehefa boka izy dia mba niteny taminy ty mpiasa kely nyty tovovavy kely hoe misy lehilahy mahay zay ary ozy izy mpanompon'andriamanitra matsy any Elisa taminahy fa hoentiko any ianao dia zao ny vava nataon'le generaly rehefa tonga tany zaho ndray ve ozy izy namana siriana no ho any aminy je suis un grand général des armées assyrien nampatahotra ny olona sy nampiororo ny olona zany assirianina zany voninahitra zany Assyrie zany tamin'ny androny a raha ampilaharina amin'ny androntsika zao dia mbola mihoatra noho ny États-Unis première force mondiale satria civilisation tamin'izany dia zaho ve ozy izy no andeha hanatona lehilahy kely tsy manahoana lazainao hoe olon'andriamanitra adinity général assirianina fa bokana izy oui mety général ianao oui mety mibaiko miaramila ianao oui mety tompony voninahitra ianao fa misy détail ngezabe adininao ngia général dia boka ianao ary ny fahabokanao andosiran'ny olona satria ianao maimbo malaza ratsy dia rehefa napatsahivon'ilay zazavavy kely henjana be le tantara zazavavy kely no mampietry ilay général hoe dia izany ve kiaky eo mbola nataony kiaky no sakanao anao raha izay no asitrana anao dia nandeha ihany ngia général zay no hoe nadala anao mpamenatra n'indry mpiasa trano no mananatra général dia nandeha nanatona ny Elisa dia rehefa tonga tany amin'ny Elisa dia ozy Elisa mpaminany hoe mavarina tantara iny a fa maninona tsy tonga dia nataony mpaminany hoe mibaikony zao hoe ametrao tanana izy na ivavao izy na teneny izy hoe sitrahana ny fahabokanao anao fa mbola ozy indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa fitezahany io satria le avinavim-panahy ilay voninahitra manakana anao sy ahitany voninahitr'Andriamanitra ny voninahitrao ny avinavim-panahinao manakana anao tsy ahitany voninahitr'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa asaivo miroboka ery amin'ny ony fariny Jordany zay raha tsy diso impito ha velona indray ny ampipo d'histoire général azafady ahoana tsara io rano io ve tsy fantatro ny etan'le rano na ranopotaka na manahoana tsy fantatro ina mahatonga azy miteny an'izany fa nanao vava indray général namana sirianina mbola tsara lavitra noho io ranonareo io ny ranona ihany Assyrie mbola le matikambo ihany io anefa olona efa marary ka aniny roboka ao ataoko sary ho anohatra hoe mba ho azontsika tsaina ataontsika ianao zany le général amin'izao fotoana izao zatra mandeha manao piscine any amin'ny Colbert zatra manao piscine any tsy haiko hôtel du Louvre zatra mandeha hôtel 5 étoiles dia tsy miroboroboka fahatany amin'ny dobo filalaovan'ny zazakely ery amin'ny bakatra dia miteny aminao ohatra Andriamanitra hoe andana miroboka amin'ny dobo filalaovan'ny zazakely izy za ve no andeha hilalao amin'io rano maloto io fa tsy mba any amin'ny piscine lafo vidy c'est un peu ça le image eto dia niteny indray le zazakely hoe dia mahafaty anao ve zany izy ataovy ihany dia nandeha ihany lehilahy sans conviction fa mafy moa ny teo sitrana dia nandeha
dia nyroboka. Dia ino izy ny soratra masina? Sitrana izy ary ny odiny dia toy ny odina zazakely. Io le lazaiko hoe sao dia tsy Andriamanitra no tsy eo fa sao dia tsika no matikamba. Fa Andriamanitra miara-monina amintsika fa isika no problematika fa tsy Andriamanitra. Ka maranako zao toroteniko zao dia zay hoe Andriamanitra miara-monina amintsika, Andriamanitra te hanao zavatra amintsika fa misakana dia isika. Le problème ce n'est pas Dieu, c'est moi le problème. C'est toi le problème. Tahaka ny navoan'ny Filipo, mba hampahitaony ray zahay Jesosy fa mba te hahita azy zahay. Narary ny fony Jesosy mahaino an'izany teny zany. Na tonga an Jesosy ny teny mihitsy hoe Filipo, zay ely zay ve no nitoerako teto aminareo? Dia tsy mbola fantatrao ihany aho. Malasa saina ny teny Jesosy. Dia raiso anao koa hoe mba tahita ny voninahitra ao zany Jesosy. Fa maninona no tsy aseonao amiko ny voninahitra ao? Dia hoy Jesosy aminao, zay ely zay ve no nitoerako tao aminao dia tsy hitanao aho? Sokafo ny maso totoko. Aza mety ho ajambain'ny devoly sika. Ataovy zao vavaka izao ary teneniko foana hoe sokafo ny masoko Andriamanitra ho ahita ny zavatra zay efa nataonao ahy ary ny zavatra zay ataonao ahy ankehitriny. Fa Andriamanitra miara-monina amintsika fa isika no tsy mahita azy eo avelantsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika. Jesosy eo mifono aminao zahay noho ny hamafisaponay, mifono aminao zahay noho ny fahajambanay tsy mahita anao eo amin'ny fiainanay. Ka lasa ianao indray ny angonan'ny rihatra. Efa nataonao ny fomba rehetra hanatonana anay, nofoananao ny voninahitrao, satria raha tsy nifoananao ny voninahitrao tsy afaka nanatona anay ianao. Tsy nahoanao ny fahalotoanay. Efa nandosiran'ny olona rehetra ane zay e. Efa maimbo amin'ny olona rehetra zay kanefa dia nofihinao tahaka ilay zanakadalaka ny teneninao hoe ty zanako ty fa verika hita indray ary matika velona indray. Ary avy eo dia nasainao ny esorina ny akanjo malotony ary asio kapa ny tongony, asio peratra ny tanany. Toy izany ny fitiavanao anay. Zay kosa manao ahoana? Tô mitody damosina, tô manjeny andro lava, tô matikambo amin'ny voninahitra tsy sandoka zay tsy izy akory. Ka dia raiso ny fifonanay ary atsangano indray zahay. Tiavo zahay tahaka ny tiavanao anay hatramin'izay. Ary sokafo ny masonay hahita ny fanatrehanao sy ny fiarahanao monina aminay. Fa raha tsy miara-monina aminay ianao efa aiza misy anay ohatr'izay. Ny dera ny laza ny voninahitra ho anao rery any zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Zay indray ary avako fa dia samita in'Andriamanitra mame fotoana antsika ho amin'ny heriny toy izao indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko.